Resaka mikolo. Ny akamaroan'ireo menimenina contre mikolo ireo zasura fa le olona mba tia hazo plasy ihany koa dia nefa tsy nahazo. Zazakely lasa conseiller tsy manana minimum de connaissance. Maninona raha ovaina ny fomba fijery ohatra. Firifiry ny olona manana diplôma teto an-tanàna fa navitana mpandroso ve ohatra. Nataondry zareo CT mikolo amiko rationnel les décisions. Universitaire izy, olona mitolona izy, olona masahy miteny izy. Le minimum de connaissance ve dia tsy ao anatin'izay sa hoe rehefa 19 ans dia olona vendrana olona tokony mbola milalao kanety. Universitaire zany manana capacité intellectuelle, manana connaissance mihoatra noho ny akamaroan'ny député sy ny maire eto an-tanàna zany. 10 taona nitondran'ny olona izay nieritreretina fa manam-pahaizana, manana expérience an'ity firenena ity, fa tsisy mihitsy ny atao hoe vérification en intégrité. Na nahoana nandroso ve isika? Amiko manokana, rehefa manao élection tsika na rehefa manao nomination manaraka eo dia tokony ilaina vérifiena tsara ny resaka momba ny intégrité. Ny atao hoe intègre dia olona azo atokisana ve izy, olona tsy mivadika ve izy, olona tia tena ve izy. Ka efa mipetraka amin'ny place mikolo amiko manokana mety les décisions. Anjara andray no miprouve hoe mendrika ve izy sa tsia. N'ankoatran'izay dia olona mpimanipuler avis public sy olona diaboliser ny olona mpitolona ary olona menimeny any ambony fandriana fotsiny indray fa zamakalaga, olona tsisy atao reny, olona tsy manana an'izany fitiavan-tanindrazana zany. Nday le retsy dadabe anay misy olatra mivonto be eto amin'ny sorona eto, tonga dia le mibongo be reny noho ny fanompoana vazaha. Pavinay amin'izao mirava amin'ny 10 alina manao call center noho ny fanompoana vazaha. Ka maninona raha andao resahana ny resaka patriotisme? Ny fitiavana ny firenena, ny fitiavana ny tanindrazana dia mitondra ho any amin'ny fandrosoana. Avela ho matimaty foana ve raha andreo razambe antsika izay nitolona mitondra ho an'ny fahafahana mba afaka misy manome ve firy ny statistikan'ny olona malagasy nivoaka nakany Québec nandritra n'izay 5 taona lasa zay. Izany natao hoe fuite de cerveau. Kanefa raha nitolona ny razambe antsika, za miny fa tsy natao andehanantsika rehetrarehetra ho any andafy hoe hiezaka nitady fiainana metimety kokoa satria le eto Madagasikara masepitra tsy azo iainana. Mila verina ao an-tsain'ny malagasy ny atao hoe tena fitiavan-tanindrazana. Raha malagasy ianao zany voalohany, raha mantsapa-faty tanindrazana dia tsy tokony manohana foza. Ny antony dia tsotra ihany. Matoa mivoaka ny firenena ny olona ao anatin'ny firenena anankiray ny mponina ao aminy dia tsy mahay mitantana izay ny filoham-pirenena satria sepitra ny vahoaka ao anatiny. Tamin'ny Orange nitondra teto amin'ny firenena nefa firy ny olona lasa tany a Québec, firy ny olona lasa tany a Canada, firy ny olona lasa tany a Allemagne, tany a Chine, tany a Maurice, mila ravinahitra. Midika izany fa tsy mandeha amin'izay loniny eto Madagasikara. Tsy azo ny iainana teto Madagasikara ary filoha tsy mahay zany, filoha tsy mahay mitantana, matoa izay no ataon'ny vahoaka. Ka vahaolana, andao ezahana verina, ampianarina amin'ny ankizy, ampianarina amin'ny taranaka ny atao hoe tena fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana dia tsy tia kely, tsy tia ny anterehany tena ho amin'ny firenena, ho an'ny mpiarabelona. Ny olona tia tanindrazana tsy mandatsaka ny raha ny samy malagasy, indrindra fa raha marina. Ny fitiavan-tanindrazana dia tsisy an'izany hoe fiarahamonina amin'ny mpamosavy zany, fa maniry miaraka amin'ny songa miakatra. Ny fitiavan-tanindrazana ihany koa dia miteny rehefa mahita zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Olona tsy tia tanindrazana ny olona mangalatra ny harem-pirenena satria tokony ho an'ny vahoaka malagasy izany, afaka exploitena ny harem-pirenena fa iaraha-manana, iaraha-misitraka amin'ny vahoaka malagasy. Aiza ho aiza ministère de l'éducation amin'ny fampidirana ny resaka patriotisme ao anatin'ny programme mpampianarana. Aiza ho aiza ny fanovana rafitra ao anatin'ny ministère de l'éducation. Io fomba fanaovana formation io mandandany vola fahatany io, tsisy dikany io. Misy ankizy malagasy tsy mahavidina kahie anankiray akory ary nefa nareo manao formation mandany vola ohatrinina amin'ny sakafo tsara be, hôtel luxe be, avy eo nefa tsy mitondra ininona koa ilay fampianarana hoentinareo. Amiko tsy fitiavan-tanindrazana zany.
Mbola verikano hoe izay mizara bonbon sisety tokony omena bonbon kakazo. Nday le retsy e.